aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo 8:100 manomboka eo amin'ny andininy 7:7 hatramin'ny 9:50 no imbonantsika ho teny fiantsoana. Salamo 8:7 andininy 7:7 hatramin'ny 9:50 aoka ritsangantsika iantso sy hideran'ny tompo. Ho ny mpanao salamo, tsarovo ny teny nataonao tamin'ny mpanomponao izay nampanantenanao ahy. Izao no mampionina amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona ahy. Ny preare maniratsira tsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho, mahatsiaro ny fitsipika aho izay hatramin'ny taloha aho, Jehovah dia mionona aho. Fahadezerana mirehatra no nahazo ahy no ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivanianako. Mahatsiaro ny anaranao no ny alina, Jehovah, ka mitandrina ny lalanao. Izao no ahy mitandrina ny didinao aho. Amen. Hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izahay Tompo mideranao satria ianao koa dia maneho ny fahatsaranao isan'andro mandrakariva. Tsy mitsahatra izahay ry Tompo misaotra anao satria ianao koa dia tsy mijanona fa mandrotsaka ny fahasoavanao aminay tsiraray avy reto. Raha tojo sarotra izahay na nosedrainao dia tsy navelanao irery fa nitohananao. Raha sendra tsy salama izahay dia nositranonao. Teo amin'ny fifalianay koa dia nombanay ianao. Misaotra ny amin'ny famindramponao vaovao tsy nahalanindritra nitsenanao anay raha vao ny fo maraina izahay. Fa eto amin'ity fiombonam-bavaka ity dia mbola mangataka izahay ry Tompo ny hamelanao ny fahadisoany ny fiangonanao, ny tsy fahatanterahan'ny kristianina tsirairay ary amindranao fo koa amin'ny firenenay. Eto amin'ity fiombonam-bavaka ity dia aoka ho fantatray fa eto ianao hiasa amin'ny fanahy masina dia hampianatra anay indray ny teninao, hampiombona ny fo sy ny sainay amin'ny fandiniana ny soratra masina mba irenanay tsara amin'ny fanantenana eo ampiandrasana ny fiavianao. Manatrefeny Tompo, omenay voninahitra amin'ny zavatra rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina 9 ny andininy 9:20 hatramin'ny 10:20. Romanina 9 andininy 9:20 hatramin'ny 10:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, fahataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny volom-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana no mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, misaotra anao izahay raha mbola afaka hiaraka amin'ny fandiniana soratra masina mba hiarahanay manantena koa eo ampiandrasana ny fiavianao.
ataovy manan-kery amin'ny tsirairay avy ny asan'ny fanahy masina ampanetry tena azahoanay mitombo mba ho voninahitra ao ny fisianay ny fahavelomanay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romana no hitondran'ny karatra mofinainantsika. Mahafinaritra moa rehefa ohatran'izao fa efa any amintsika rehetra ny daholo ihany ny zavatra tokony ho fantatra. Taondray ary. Aizandray misy an'izany. Sao dia mamorona. Marina. Finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Toko 12. Jios Kristiana no nitory. Paoly no nanoratra. Fototry ny fanitsim-pivavahana protestanta. Zay moa zany manamafy an'ilay tenin-dray aman-drenitsika hoe ireo jiosy ampielezana no nitory ny teny tany Roma fa tsy apôstôly. Afaka mahavita manangana fiangonana mihitsy zany ny vahoaka an'Andriamanitra batako hoe laika fa tsy apôstôly foana. Inona koa rehefa resy lahatra tsika dia afaka manangana tsara mihitsy fa tsy tsisy fiangonana mihitsy any amin'ilay tany misy anay. Zay foana ny teneniko ny olona hoe enao ny fiangonana any ko lazainao tsisy fiangonana, atsangano ny fiangonana. Zay zany ny antom-pisianao ao anangana fiangonana fa tsy tsisy fiangonana mihitsy dia tsia atsangano ary zany ilay fiangonana fa enao no any. Inona koa? Marihana fa iny andinin-tsoratra masiny mba tsy ho fampiroronana fotsiny dia aza tapahana eo amin'ny fahafatesana no tambiny ota fa misy fanantenana fiainana mandrakizay ho an'izay. Fa marina hoe tena io fahafatesana io vokatry ny fahotana fa misy vahaolana efa natolotry ny Tompo dia mahatonga antsika ho ananana fiainana mandrakizay. Ho resantsika ao anatin'ny taridalana iny fitarihan-teny iny. Mbola amin'ny fitarihan-tena. Mpanota avokoa ny olona rehetra. Amintsika zany raha soratra masina dia tsy miteny mihitsy hoe zazakely tsy manatsiny. Jesosy dia maty hamonjy ny olona rehetra fa tsy hoe maty hamonjy ny olon-dehibe ihany na hamonjy ny olona efa mahay mandainga ihany. Tsisy hoe tsy manatsiny zany fa mpanota ny olona rehetra. Tamin'ny fahotana ny torotoroina any reniko i Davida raha nanao ny salamo fifonana faraky amin'ny 50 izy. Andin-tsoratra masina tena manamarika ny fiainantsika pino io fantatsika zany hoe tsy azozongozona ny fahalalantsika an'izay zavatra rehetra izay miara-miasa azo izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso amin'ny fikasany raha teo. Dia mahaza manao ny mahavita ratsy zany. Rehefa andevina mantsy sika malagasy dia mahavita ratsy. Inona zany no tokony asoloana izy? Mahavita soa. Rehefa andevina ny olona ka tsodrany olona andevina mantsy izay hoe ho an'ny olona andevina ny hoe mahavita ratsy maefa adidy. Momba ny Tompo zay fotsiny dia efa mety. Momba ny Tompo mba ny Tompo amin'ny adidy. Misy zavatra madinidinika ohatr'izay zany tokony iverenantsika eo amin'ny soratra masina tena ara-tsoratra masina ve zany izy manao ratsy zany ny olona mandevina? Manao ratsy ny olona mandevina mahavita ratsy. Eny ary efa tapitra ny 10 minitra anjarantsika be sy ny maro ny amin'ny fahalalana ny bokin'ny Romana iny
ny tenin'ny ankapobeny sika nanambara koa izay andin-tsoratra masina mety nanaitra antsika dia tsara indrindra zany mampitombo ny fampizarana raha ohatra ianao te handray anjara hitanao any an-trano any fa ny karatra mofinaina dia boky anankiray tonga dia isan'ny toko jerena dia efa tonga ianao dia mandray anjara zay na ny andinin'ny farany eo amin'ny boky na ny andinin'ny voalohany zay le hoe mandray anjara za tsy manao hoe mba mandray anjara na fa zava-dehibe ny fandraitsantsika anjara ao anatiny atao hoe fiarahamandinika soratra masina. Ivelenantsika ary ny fitarihan'ny tenin'ny bokin'ny Romanina mety misy efa voalaza tany aloha, mety misy izao vao eo ambany masitsika indray fa tsy manahirana ny manao teny averina. Inona ny zava-nitranga tamin'ny andro nanoratana ny bokin'ny Romanina. Voalaza namantsika teo aloha fa izy io dia fototra na loharano ny poiran'ny fanitsim-pivavahana. Kanefa koa ny toerana efa nambara tamintsika dia manamarika ny fiangonana katolika Romanina. Ekara zany. Misy ny katolika orthodoxe, misy ny katolika Romanina. Dia ilay manana ny renivohitra ao aninona? Inona ilay tanàna? Vatikana. Eny ary. Inona ny zava-nisy amin'ny fiangonana tany Roma? Voalaza namantsika teo koa fa tsy Paoly nitory tany Roma fa ireo jiosy ampielezana. Izay ny ely no ny antony fitadiavana, no ny antony asa-panjakana, no ny antony fanenjehana ny kristianina koa. Dia izay no antony elezana fa izy ireny tsy izay mihitsy ilay hoe aza manao hoe tsisy fiangonana ny Roma dia eo ianao dia aiza ry malagasy mbola anofinofy amin'ny Madagasikara sy ny fiangonana aty ihany. Fa tamin'ny andro ny fiangonana voalohany zany raha nitsatoka teo amin'ny fiarahamonina anankiray tsisy fiangonana ny kristianina dia nampijoro fiangonana izy. Ahoana ny tsy mba hisy zany amintsika amin'izao? Fa dia hiandry izay efa vonona tao ihany dia ny miditra ao ny andrasana. Fa izay no hoe ajoroa ny fiangonana raha sendra toerana tsisy fiangonana ianao. Aza miandry evanjelisy, aza miandry mpitandrina, aza miandry toy izao na toy izao fa ianao no ireo kristianina ampielezana andrasana ampijoro fiangonana. Ny fisian'ny fifandirana teo amin'ny jiosy sy ny jentilisa tao amin'ny fiangonana no antony nanoratana ny tia epistily ity. Zava-nisy dia ny hoe nisy taona ny amperora Romanina Claudio dia nandroaka ny jiosy ary rehefa maty io amperora io dia niverina ny jiosy. Teo anelanelam-potoana anefa arak'izany dia ireo jentilisa resy lahatra ny filazantsara no nakalaka tao amin'ny fiangonana. Rehefa tafaverina ny jiosy dia nivoizin'izy ireo indray no hoe lalàna sy Jesosy Kristy. Fa teo amin'ireo jentilisa tonga kristianina ny raha resy lahatra azy sady efa niainany raha teo tsy izay maharatsy azy dia ny hoe ampy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Zay ny traikefa-piainany teo amin'ny finoana. Tsy nisy resaka lalàna tao nandritra ny jiosy tao fa tena tsarony ny ainy izy ary azo ny antoka tsara ny famonjena. Zay zany ilay fifantsoana teo amin'ireo jiosy kristianina sy ny jentilisa tonga kristianina ka nahatonga ny Paoly anoratra n'ity epistily ity anizingizina fa ny fanamarinana amin'ny finoana no zava-dehibe. Tsy ny amin'ny lalàna tsinotsinony zany fa izay iombonana dia ny fahafatesan'i Kristy, ny fanamarinana antsika amin'ny finoana any Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny epistily dia nisoratana manodidina ny 80 taona taorianan'i Kristy. Tokony 80 manodidina ny 80 latsaka kely na mihoatra kely taorianan'i Kristy. Izay moa ilay hoe rehefa taona ny saina eo manodididina eo
ny mpandinika no miodikodina. Tsy misy elanelana hoe 10 taona akory fa raha mbola 10 taona aloha na 10 taona aoriana raha tantara dia mbola mitombony zany eo amin'ny lafiny tantara. Ity epistily ity koa dia nosoratan'i Paoly ho fanomanana kristianina tany Roma ny famanginy an'io fiangonan'io rehefa andeha ho an'ny Espagne izy. Romanina 10:10 andiny 7:20 hatramin'ny 4:20. Ny tanjona efa voalaza teo dia nilazana hoe ny fanamarinana amin'ny finoana ny jios sy ny jentilisa dia samy vonjen'Andriamanitra, samy mpanoto ireo ary samy vonjen'Andriamanitra. Ny fampahirezana amin'ny fijaliana izay tsy maintsy hiaretana tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany ao anatin'ny perikopa anjarantsika izany. Ireo ary ny drafitry ny bokin'ny Romanina. Natolotra antsika eto adrafitra misy fizarana 9 ny toko voalohany hatramin'ny toko 7, filazana fampanota ny olona rehetra. Ao anatiny eo nefa ny fitarihan-teny toko voalohany izay efa manambara fa efa voahoman'Andriamanitra hatrany am-boalohany ny famonjeny. Ao amin'ny toko voalohany koa nahitantsika hoe ny kristianina tao Roma dia tena nanandaza ny amin'ny finoana, tovitovy amin'ny Tesalonianina ihany izy, nalaza izy tamin'ny heriny tamin'ny finoana. Toko 4 sy 5 dia fanambarana kosa ny famonjena vitany Kristy ka ny finoanan'izay famonjen'izay no miantoka ny finoanan'izay famonjena vitany Kristy izay no miantoka ny fahatanterahan'ny famonjenantsika. Rehefa nandray ny famonjena vitan'ny tompo sika ampy izay voavonjy sika. 9 sy 10 dia ny fiainan'ny olona voavonjy, ny olona vaovao ao amin'ny Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Manomboka amin'ny toko 9 ny fiainan'ny olona vita batisa, miara-maty amin'ny Kristy, miara-belona amin'ny Kristy. Ny tsy voalazantsika tao anatin'ny fandraisan-tananjarantsika rehetra teo dia ilay toko 7. Inona ny tena ao amin'ny toko 7? Tokony hanaitra antsika kristiana hoe Paoly no miteny indrisy tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa rehefa mamaky isika dia hoe soa fa misy lalana nanafahan'Andriamanitra. Mbola manana fanantenana izy na dia mikikika ao anatin'izay mety atao hoe tsy fahatanterahany azy. Misy lalana azo androsoana fa tsy hoe kory hoe dia izao malemy izao dia izao tsy tanteraka izao rehefa vakitsika tsy mijano eo amin'ny indrisy fa misy fanantenana ivoatra ao anatin'io Romanina toko 7 dia mbola tohizana amin'ny Romanina toko 9 zany milaza fanantenana ao anatin'ny fijaliana. Dia izay zany rehefa mamaky ny soratra masina isika dia aza kamokamoka nahitahita izay nahafa-po antsika eo dia mijanona eto ity, na hoe izay nampatahotra dia mijanona eto, tsia fa tena hoe toy izao dia hitanao ihany, tsy fanararoatra hoe rasongelo fa ato izy. 7:18 fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha tsy ny sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalana izao, raha ataonao ny marina dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalana hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo aho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny ny tenako. Indrisy olo-mahantra ho iza no hanafaka amin'ny tenan'ity fahafatesany ity dia eo ny 5:20 ilay aneho ny fanantenana. Io zany no hoe ny olona izay mahatsiaro ny fahalemeny efa tena asa ny fanahy masina izany, fa afaka manantena fivoarana koa izy no ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina eo amin'izay fahalemeny izay. Tsy hijanona zany dia izaho dia malemy zany te ho afaka, te ho afaka
misy lalana anafahan'Andriamanitra anao. Zay le toko fahafito a. Paoly apôstôly mahatsiaro hoe tena mahantra aho, tena ohatrany tsy afabela, sainga eny amin'ny 5:20 misy fanantenana ivoarana. Dia tsy tokony ho adonontsika io toko fahafito io fa tena manandanja amin'ny fiainantsika kristianina, entin'ny tompo amin'ny fivoarana. Eo amin'izay heverintsika ho fahalemena, tsy fahatanterana, ary indrindra ny fahotana mbola mangejantsika. Dia ao amin'ny toko 9 hatramin'ny 12 dia ny filazany ny mpanoratra ny toeran'ny jiosy manoloana ny plany mpamonjen'Andriamanitra. Na tsy nanaiky aza ny jiosy raha fitiny ny toko 9 hatramin'ny 12 io, dia mbola mitoetra ho isan'ny planina ao anatin'ny plany mpamonjen'Andriamanitra ihany izy. Mbola irian'Andriamanitra ihany izy hitodika anaiky ny famonjen'i Kristy. Isan'izay mbola tsy maintsy hitoriana sy ho tao amin'izy fa tsy hoe rehefa tsy nanaiky nareo dia any zany nareo. Ny toeran'ny jiosy ao amin'ny planin'ny famonjen'Andriamanitra. 12 hatramin'ny 13 efa fantatsika. Manomboka eo amin'ny toko 12 moa zany ny fampiarana na ny pratika n'ilay fampianarana fotom-ponoana, toko 1 hatramin'ny toko 12. Zay le fizarana roa lehibe ao amin'ny bokin'ny Romanina 1-11 dia fampianarana ny amin'ny fotom-ponoana, ny 12 hatramin'ny 15 ahoana kosa ny ainana an'izay fotom-ponoana izay. Manomboka amin'ny fitariana ny mpino hampiatra ny finoany amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Mangataka aminareo ary rahalahy, atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Jereo fa misy fitariana lojika io, misy hoe koa amin'izany. Zany hoe raha ireo ny fampianarana momba ny finoana noho izany hiaino ilay finoana. Ny voalohany malora tena ho an'Andriamanitra. Ny faharoa mahaiza mifandray amin'ny hafa. Ny fahatelo azadonina koa ny fiarahamonina. Any amin'ny toko 17 dia ny raharaha-piarahamonina no tena resahan'ny toko 17. Ny fidirantsika kristianina eny anivon'ny fiarahamonina. Fifandraisana ao anatin'ny fiangonana eo amin'ny toko 12 manomboka eo amin'ny 7. Ao zany raha ohatra ka akisaka any amin'ny Korintiana 1 toko 12 dia ilay fahasoavana samihafa entina manompo ao anatin'ny fiangonana. Fiarahamonina amin'Andriamanitra, ny fiarahamonina amin'ny fiangonana, ny fandraisantsika ndraikitra ny fiarahamonina amin'ny fiarahamonina ivelan'ny fiangonana. Toko 14 dia ny fifaneraserana amin'ireo mpino araka ny karazany avy. Misy fahalemen'ny mpino namana araka ny voalaza teo ny jiosy manao hoe reto mbola ifikirana. Ahoana ary zany ny faneresarana amin'izany karazan'olona zany ao amin'ny fiangonana. 15 moa dia tena fiantsoana amin'ny fiombonana sy ny fifandraisana ary ny fanantenana kristianina. Miverina indray ny fampianarana amin'ny toko 9. Ao ilay tsodrano manao hoe Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny ranareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. 14 moa toy ny fanaon'ny Paoly dia fanaovam-beloma sy afatra farany. Dia hitantsika ao foana ilay anaran'olona voatanisy. Manomboka eo amin'ny 5 izy mitanisan'ilay izy. 9 Louise, Janson. Tsy zany hono eo. Lozio, Jason, Josipatro, Havako, Izao, Tertio, izay manohatra ity pestily ity dia manao velomanareo ao amin'ny tompo.
ka tsy Paoly indray nanoratra. Gaio ilay toeranay sy ny fiangonana rehetra manao velomanareo. Erasto mpitahiry ny volam-panjakana ato an-tanàna. Ay zany le ministra vaovao zany io. Koarto rahalahy manao veloma anareo. Izay ilay fomba ny Paoly hoe mitanisa ny amin'ny mpiara-miasa izy rehefa manao veloma. Tena fanahin'ny Paoly mihitsy sy mba manadino ny mpiara-miasa izy. Dahoaritsika eo amin'ny toerana misy ny texte. Ity arak'izany dia ao anatin'ny fampianarana momba ny fiainan'ny olom-baovao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Mivoy indrindra ny amin'ny fanantenana kristiana, ny amin'ny fanavaozan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, aorianany fijaliana tsy maintsy hiaretany. Manelanelana ny 1:voalohany hatramin'ny 7:10 izay milaza ny fanafahana amin'ny ota, sy ny 9:20 hatramin'ny 7:30 farany izay milaza ny fahatokiana ny fitiavan'Andriamanitra. Eo anelanelana eo zany ny anjara mofinainantsika manambara ny fijalian'ny mpino sy ny zava-boary manontolo miandry amin'ny fanantenana ny famonjena tanteraka. Fanafahana amin'ny ota, ny fanantenana ao anatin'ny fijaliana, ny fahatokiana ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ny Romanina 9:9. Amin'ity anjara mofinainantsika ity, raha jerena ny soratra na ny 9:9 manontolo aza dia raha mamaky sika dia inona ny zavatra tsapantsika? Raha mpanoratra no mijery an'io vetivety dia inona ny zavatra hitany ao? Soratra tsotra ve? Raha mamaky tsotra fotsiny tsika tsy efa mahita ohatrany hoe misy ara, misy kanto ao anatin'ilay texte. Zao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra, fa tsy hoe soratra fotsiny tsotra ilay izy, fa misy somary fanehoana fahaiza manoratra, misy ara mba tsy hitsy tononkalo fa misy an'izay izy. Misy andray teny fototra reto izay nitsipona ao anatin'io no hoe voninahitra ny fanantenana izay miverimberina ao anatin'ny soratra masina. Ilay eo amin'ny 2:20 miara misento sy miara marary. Io rehefa jerena ny hoe miara misento dia ny dikany dia hoe miara mitoloko. Miara mitoloko. Inona no mahasamihafa misento sy mitoloko? Tsotsotra le misento, fa le mitoloko tena matsiaro hoe mijaly, miforotra. Zany ao anatin'io. Rehefa jena atomorona zany ny teny fototra dia tsy hoe misento fotsiny. Inona mampisento eo fa tena mijaly tsika ka, mitoloko tena mafy mahazo atsika ka. Ny anankiray koa ilay hoe miara misento, miara marary. Io dia misy dikany ohatrany hoe miombina fihetsem-po nefa koa miara-dalana. Izay ilay voambolanao hoe sonodinay, ohatrany hoe sinodanay. Miara-dalana ary miara-manina koa miombina fihetsem-po ao anatin'ny lalana iraisana. Izay angamba zany no andika azy. Miombina fihetsem-po ao anatin'ny lalana iraisana. Miombina fihetsem-po ao anatin'ny fiainana iombonana. Any zany dia miditra lalala kokoa isika amin'ny fitrandrahana ny hevitro teny io. Rehefa avy eo moa io zany eo amin'ny 4 dia hoe inona zany ny foto-kevitra aterak'izay eo amin'ny 2:20, 3:20. Hitantsika tokoa ny fitohizan-kevitra miainga ny hoe fijaliana, fiandrasana
ny fanantenana ary ny fahatanterahana. Izao fahoriana izao dia tsinotsinona hoarina amin'ny voninahitra aseho any amin'ny parany. Dia nitanisa izy, nijaly ny zavatra rehetra, nijaly miaraka amintsika, avy eo miandry ny famonjena, avy eo manantena, avy eo tanteraka. Ary raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Io koa zany tena hoe manolotra lojika izy eo, mijaly ianao manantena, miandry ianao manantena ianao ary andrandraina ny fahatanterahana. Fahatelo amby telopolo dia araka ny voalaza teo hoe misy ara ao, misy fahaiza-manoratra ataon'ny mpanoratra ao fa misy zavatra ara-panahy koa toy ny hoe fiterahana sy ny hoe mifaningotra. Le sosy tena josy sonodinay tena hoe misy zavatra mifamatotra ao anatin'ny tontolo iainana sy ny olombelona, tena hoe miara-dalana ao anatin'ny fihetsem-po iombonana. Faningotra zany raha mijery an'ilay hoe olona hiteraka sika dia inona ny saritantsika? Tadipotra sy zazakely, zay ilay hoe mifaningotra. Tena hoe mifaningotra mihitsy zasy ny tontolo iainana. Tena hoe miara-misento, miara-marary, miara-mitoloko, miandry ny fananganananaka, miandry ilay tena vaovao, tontolo vaovao. Ara-tantara efa voalaza teo fa ny fiangonana tamin'ny andro nanoratana ny epistily dia niaina tao anatin'ny famoretana ary mbola niaritra mihoatra noho ny fiainana ara-piarahamonina tsotra hoe zanatany ny jiosy fa tena nijaly izy, ny jiosy sy ny kristianina. Tsy hoe nijaly fotsiny izy satria zanatany, fa nijaly mihoatra noho izany izy satria kristianina. Eo zany efa mahazanatany fa io koa ny mahakristianina izay nienjena tamin'ny andron'ny fanjakana romana tao amin'ny taonjato voalohany. Arak'izany ity anjara mofinaintsika ity dia manentana ny mpino mba hivelona ny fanantenana ao anatin'ny fijaliana. Azo atao tsara ny manantena ao anatin'ny fijaliana fa tsy hoe kivy fa azo atao tsara ny manantena ao anatin'ny fijaliana hoy ny fampianaran'ny Paoly. Dao ary ho jerentsika ny foto-kevitra ato anatin'ny isana andininy. Misy tsanganana telo ao: ny andinina, faharoa ny hevitra fototra, ny fahatelo fampiarana mety nampiana tohana ara-tsoratra masina hafa. Andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny voasoratra dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: fahataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fampitahana ny fijaliana sy ny voninahitran'Andriamanitra tsy azo hoarina akory zany. Fijaliana dia ohatran'iny sady mielina, fa ny voninahitra dia lehibe izay hoe doksa, mibahan-toerana sady mamakivaky ny fotoana mandrakizay. Fijaliana dia kely, mielina, fa ny voninahitra dia mibahan-toerana sady mamakivaky ny fotoana mandrakizay. Inona ny zavatra faharoa? Andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Zay dakely io ny fahatanterahany famonjena ho antsika zanak'Andriamanitra. Ny zavaboary dia miandry ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy zay da lehibe io ka Jesosy eny amin'ny raolanitra, fa isika dia iseho eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy, ahatongavan'i Jesosy Kristy. Famonjena dia mahakendry tsy ny olombelona ihany fa ny tontolo iainany koa. Mbola mafiziny izany eo amin'ny 20 sy ny 220. Ny fanjakantsika dia ny an-danitra avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Io ilay Filipiana 4:20 hatramin'ny 2:20. Miaraka amin'ny tontolo avakintsika hatramin'ny 2:20. Atambatra eo amin'ny 2:20 dia ilazana amintsika hoe
io voninkazo tokotany mpiangonana io misy rose ao, misy novembre ao, misy azalea ao, misy anthurium ao, misy goavy ery velan'ny tamboho ary. Ay zany izy ireo araka ty soratra masiny ity maninona koa miandry ny fanavaozana, miandry ny famonjena avy amin'ny tompo. Mikikika ohatratsika koa izy ireo, mijaly koa izy ireo. Mba tsy tenenana hoe maninona manetroka Antananarivo, mijaly Antananarivo, mijaly ny ala voajoro. Tena hoe miandry ny famonjen'Andriamanitra ireo tontolo manodidina antsika ireo. Fitiavan'Andriamanitra dia mikendry hanavao ny zavatra rehetra. Apocalypse 21:5 ilay manao hoe soraty matoky sy marina ireo. Indro havaoziko ny zavatra rehetra dia mifarana hoe soraty matoky sy marina ireo. Ny 65:17 dia manamafy an'izany koa amin'ny Isaia 65:17. Ny 20:20 moa dia hoe misy teny hoe fahalovana. Ny nahatonga an'io fijaliana izao tontolo izao io dia ny nataon'ry dadabe sy bebe. Dadabe madama moa. Dadabe Adama dia bebe madama. Dadabe Adama sy ny vadiny le tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia sazy lasa maniry tsilo, tontolo tsisy tsilo lasa feno tsilo. Ho antsika mpamboly dia hoe rehefa mamboly sika vomanga ny nambolenao eo, miafiafy kely le vomanga fa inona? Baka kely maniry be dia be. Misy tsy mahafantatra an'izao, tsilo maniry be dia be eo. Na hoe any amin'ny faritra Atsinanana ohatra dia tenina maniry be dia be nefa ianao namboly mangahazo, voan'ny tenina le mangahazo. Ohatran'izay le vokatry ny fahotana jereo fa rehefa lavo ny zanak'olombelona, fa tsy hoe raha voalavo, rehefa lavo ny zanak'olombelona dia anisan'ny sazy ny tontolo iainana hoe naniry tsilo ny tany. Ho an'ny lehilahy dia hoe ny hamafy ny fitadiavana. Vokatr'izay dia tratra ny fahavoazana ny tontolo iainana ka miandry famonjena toa antsika koa izy. Raha miara-monina amintsika zanak'olombelona efa nandray ny famonjena ny tontolo dia azo antoka hoe efa voakasiky ny famonjen'Andriamanitra koa izy. Tsy misy zany hoe olom-bovonjy nanaiky an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy, mamboly voninkazo izy nefa malazo velona amin'ny voninkazony. Diso zany. Fa eo amin'nisy olona ny tontolo ny olom-bovonjy dia tontolo tokony ho maitso. Zay ilay hazakazaka masina fa 5 tontolo iainana. Io moa zany misy tetikasan'ny FJKM mampiofana ny fiangonana amin'izany atao hoe tontolo maitso. Azo atao tsara ny mamboly anana ao an-tranonao na dia tavoahangy plastika iray aza ny anananao. Dia afaka mamboly salady anankiray eo ianao. Andramana hoe misy salady maitso fotsiny eo an-tokotaninao anankiray, efa hafa mihitsy ny fiainanao ary misaotra anao ilay salady. Tena voavonjy ihany. Izany io tontolo io zany hoe ny olom-bovonjy mitondra famonjena koa ny manodidina azy ho an'ny tontolo iainany. Izany ny antony hoe ndao amboly hazo hoe inona koa ny idiran'i Jesoa amin'ny fambolen-kazo, manaty rakitra ihany ny atao. Fa izany izy io. Miandry ny famonjena koa ny tontolo iainantsika. Fijalian'ny zavaboary sy ny mino dia mifaningotra amin'ny fanantenana. Tsy hoe isika samy mijaly fotsiny mifaningotra sy miara-dalana no anatin'ny fihetseham-po mitoloko, fa mifaningotra amin'ny fanantenana koa isika. Isika ao anatin'ny jaly miaraka amin'ny tontolo iainantsika dia tena mifamatotra ohatran'ny vehivavy teraka, ohatran'ny zaza ateraka. Samy mikikika, samy mijaly. Iny fa hivoaka ilay zaza, saringitin'ny tadipoitra. Io fa hiteraka ilay vehivavy, samy mijaly. Zaza no ateraka, ny vatanao manontolo no ohatra marary daholo. Faningotra. Izay ilay 2:20 hatramin'ny 7:20.
nefa inona ny vokatry'ilay fahaterana rehefa avy eo tezitra avy ny fianakaviana nakoary tonga mbola andaha mivary indray zao ty aza hitako ny problema be fa tena hoe fifaliana ankalazay nisataona ary le izy hoe ateraka fahatsiarovana ny andro naterahana fifaliana zany amin'ny akapobeny fa tsy jerentsika ny tranga manokana 420 hatramin'ny 520 amin'ny fanantenana no amonjenantsika asan'Andriamanitra sy teny nataon'Andriamanitra io isika zany raha hoe manantena ny famonjena ho tanteraka dia tsy hoe manofinofo fotsiny manao ariary zato ampandriana indray andrano tena tsy olotsony ty vatako ty ray andrano tena tontolo mahafinaritra be ohatran'ny sary asehoan'ny témoin de Jéhovah tsy nofinofo fa no ny asan'Andriamanitra izay mitondra atsika tsy kelikely amin'io fotoana ny fahatanteram-pamonjena io no ny tenin'Andriamanitra izay efa mialoha atsika amin'ny fahatanteran'ny famonjena dia mananteny isika ilay mbola tsy maharesy lahatra ny ray aman-dreny mihitsy hoe ahoana hoe miditra ao anaty taxi be tonga dia ho tonga no ny tenin'Andriamanitra efa mialoha atsika dia matoky isika ahoana no antana atsika izay tsy mbola hitantsika fa ny 520 fa raha isika mananteny izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana ho tanteraka io no ny teny ho tanteraka io no ny asa efa vitan'Andriamanitra sy mbola hataon'Andriamanitra Korintiana 1:20 dia manao hoe ity mety loha ity dia tsy maintsy 1:17 ity mety loha ity dia tsy maintsy mankany amin'ny fahalovana izay vao hatsangana amin'ny tsy fahalovana izay ilay teny mampanantena mety maratra isika mety loha isika fa mbola hatsangana amin'ny tsy fahalovana io tena tsika io ireo ilay fanantenana araka ny voalaza tery aloha dia manomboka ny atao hoe fijaliana ny fiandrasana ny fanantenana ary ny fahatanterahana ity perikôpantsika ity izao zany ny azo lazaina tokony ho fantatsika fa ireo zava-maniry manodidina antsika ny tontolo iainana manodidina antsika aza dia miandry dia ianao indray ve ny atao zokom-pomanga eo tsy hiandry ry zareo retsy ary miandry dia ianao ve tsy hiandry mandrasa fa ho avy ny tompo mianaran'ireo zava-boary ireo izy ary tsisy manondraka ny anala izy ary miainao anatin'ny haintany miandry dia ianao ve tsy hiandry mandrasa ho avy ny tompo ireo fanontaniana izay napetraka ohatran'ny moramora reto fanontaniana reto mba ho saintsaintsika hifanankalozana ety ampamaranana inona no azontsika lazaina ny amin'izany atao hoe fijaliana amin'ny maha kristianina antsika na amin'ny fiainantsika manokana na amin'ny fiangonana ohatra milamina be ve ny fiangonana ohatra ny tsisy manenjika ve ny fiangonana inona ny endriky ny fanenjena izay iainan'ny fiangonana ankehitriny tsy mitenin'ny kristianina tsirairay aloha izay miteny fa alao aloha hiteny tsirairay tsika tapenam-bava azavao hoe azafady hoe namontana azafady tsy tadidiko ny anarana iza le niteny teo ay azafady ay ve binina ay mitovy ihany fanenjehana izany tsy hafahana mijoro ataontsika hoe malalaka mijoro ho vavolombelona malalaka eny anivon'ny fiarahamonina ary amin'ny raharaha fiarahamonina kanefa nahoana ny misy kristianina be dia be afaka milatsaka raha izay mantsy dia tsy azo milatsaka fidinina reo sa avelany miditra fa rehefa tonga any tsy avela mijoro tratra ny tsindry
na menatra dia amin'izay fotoan'izay izy tsy fijaliana sa fijaliana anaty za te hijoro nefa ohatry ny tsy afaka raha enatra izy tsy fijaliana fa mila hery avy amin'ny fanahy masina sy ny teny ampijoro fa raha toa ka hoe mijoro ianao kanefa rehefa avy eo namorona ny olona dossier dia izay tena fanenjehany amin'ny ankapobeny zany raha hoe fiangonana ankapobeny ohatra tsika synode FJKM misy endriky ny fanenjehana ve tsy mijery ny synode hafintsika enjehana ve ny fiangonana sika aloha mbola afaka mivavaka malalaka ny akamoana sisa ny tsy andehanana ty am-piangonana fa ny taloha tena hoe enjehana tahaka ny Rasalama tsika afaka mamaky baiboly na any anaty fiara fitateram-bahoaka ary ianao anokatra ny baibolinao tsisy andraranao fa tamin'ny andron'ny martura dia ravina baiboly anankiray no namelomana ny finoany ino ny velomany ino nanatanjaka ny finoany nefa magaga na inona izy na ajoro hatramin'ny farana izy isika efa pejibejebe ty raha ho avy izao fanenjehana ohatra ny tamin'ny andron'ny Rasalama dia iza ny ajoro sika hoe ole fonina alolo pastera ho ita eo fa raha sa pastera dia mba manarakaraka eo zay mieritreritra lalina sy mandinika fatratra raha sa pastera ohatran'izay dia jereo zany hoe tena enjehana ve ny fiangonana amin'ny ankapobeny tsy tena niaina fanenjehana mafy ohatry ny tamin'ny fiangonana voalohany teto Madagasikara sika fanenjehana mafy ohatry ny tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly malalaka izy izao fa ny misy kosa dia ny fijaliako satria te hijoro ho kristianina te hijoro hampanjaka ny fahamarinana te mijaly miaritra ny tsirairay zany dia samy manana ny endriky ny fijaliany ara-panahy noho ny maha-kristianina fa iombonantsika amin'izao tontolo izao ilay mitaraina koa ny amafy ny fiainana fa mifanindran-dalana ireo miamafimafy kokoa ny fiainantsika kristianina satria raha mafy ny fiainana amin'ny zanak'izao tontolo izao tsy mampaninina azy ny ndeha hangalatra tsy mampaninina azy ny tady amin'ny fomba rehetra fa isika dia misy ary fanina hoe tsy lalantsika io tsy mety amintsika mitady amin'izany fomba fitadiavana volo zany tsy mety amintsika ny sintona lamban'olona mia fa ataovy izay hitadiavana mba azahoana zay zany le hoe mafy ny fiainana miamafy fa ho an'ny kristiana koa dia miamafy ny fiatrehana ny fiainana satria misy ary fanina tsy anjerany any amin'ny izao tontolo izao izao tontolo izao dia mandeha fa ho any endrika ny fijaliana kristianina zany mbola hitenenana amintsika hoe tsy azo oharina ny voninahitra aseho amintsika ny aparana zany fa miareta mandrasa dia miareta faharoa ahoana no ahafahan'ny fanantenana kristianina mampahery antsika eo voan'ny tsirariny sy ny fahantrana io moa zany ilay fiarahamonina anjakan'ny tsirariny sy ny fahantrana ahoana ny ahafahan'ny fanantenana kristianina mampahery antsika ahoana fanantenana kristianina dia ho avy ny tompo andravina ny zavatra rehetra ametraka ny fahatanterahany famonjena lanitra vaovao tany vaovao olona vaovao hiteny hoentsika hoe voninkazo vaovao ahoana ny ahafahantsika tena hoe miaina an'izany tsika nefa ao anatin'ny fahoriana ny fahantrana dia ty ihany fifikirana amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra io tsy nofinofy fa tenin'Andriamanitra ery amin'ny farany moa dia hoe inona ny mampiavaka ny fanantenana kristiana sy ny fanantenana maha olombelona fotsiny misy fahasamihafany fa anisany azo amalina ny faharoa koa ny hoe ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no azontsika manantena ao anatin'ny jaly sy ny fahoriana ninona fahoriana mahazo antsika famoiza malala tsy fisina aretina dia fikiro ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho tavela ny fanantenanao fahatelo ino ny andraikitry ny kristianina eo amin'ny fikarakarana tontolo iainana araka ny 9:20 hatramin'ny 1:20 efa nilazaina teo ihany hoe mambolé
fa afaka ambolena tsara ny tokotaninao na eo ambaravarankelinao tsy atao fitazatazanina fotsiny mba sioa ino izy teo zava-maitso eny amboleo eny ny persily amboleo eny ny tongolo maitso mividy tongolo maitso ny atsika dia tapahantsika dia ilay raviny ihany aloha no ampiasaina dia ambolenao le vodina tongolo maitso iny dia maniry ohatran'izay koa ny kotomila ka na iny le tavoahangy avy isotroanao rano iny dia tapahany izay moa ilay fiofanana momba ny tontolo iainana azo atao tetika asa tsara atao amin'ny fiangonana hoe andao ny fiangonana hianatra miantso ny missionnaire amerikana anao zaridaina an-tanan-dehibe fa tsy miandry hoe dia ity misy hekitara maromaro fa io faritra ao atokotaninao ihany dia ahafahanao misitraka zava-maitso izay ilay izy hoe ianao mihitsy ianao olom-boavonjy dia asehoa fa afaka mametraka tontolo vaovao ianao misy anao ahoana no ahafahana miaina amin'ny finoana sy fanantenana amin'izao vanim-potoana sarotra izao mitovy amin'ny faharoa ihany fa voalohany aloha ny ahafahana miaina dia ny fifikirana amin'ny soratra masina finoana dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy izay no manatanjaka ny finoantsika fa ny faharoa koa dia ny fizaranao an'izay finoana sy fanantenanao izay ho antsika kristiana dia hoe arakaraka ny izarana no hitombona ka raha mizara ny finoanao sy ny fanantenanao amin'ny hafa ianao dia anjary hitombo finoana sy fanantenana koa andramo izany androany ny fahadimy inona no mahasamihafa ny fanantenana kristiana sy ny fanantenana maha-olona tsotra izao voafetra ny fanantenana maha-olona fotsiny azonao hazavaina kely ve miorina amin'ny zavatra hita maso ny fanantenantsika ohatra hoe manana vola azo ampiasaina dia ampiasaiko ity dia raha afaka pitsy io lasa azahoako izao raha ohatra ka ampiasaiko inona koa ny fanantenana kristiana mandrakizay manantena foantsika fa tsy hoe teboka fara ny fanantenana izay ilay Romanina 4:7-10 eto na dia efa tsy nisy nanantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany izy kanino no ny dia misy tenin'Andriamanitra ampatsahiviny eo izay hoe eo amin'ny teboka anankiray eritreretinao hoe tsy fanantenana intsony na ity olona ity na izany toe-javatra izany ho antsika kristiana dia mbola misy foana ny fanantenana iny ilay lazaina hoe na eo amin'ny fahafatesana azy ianao mbola misy fanantenana fiainana tsy izany moa aza mangovitra izany manoloana ny fahafatesana paipay daholo nareo za hiampita kely aloha efa voahoana ny fiainana mandrakizainao fa vita teo ny 90 taona na 100 taona na 50 taona anao amin'izay teboka nandalovana fahafatesana fa ny mandrakizay dia mitohy hatrany hatrany inona koa za zao raha mamaly an'io dia ny fanantenana maha-olombelona fotsiny dia mifototra amin'ny eritreritro amin'izay zavatra nieritreretiko amin'izay nofinofiko fa ny fanantenana kristiana dia mifototra amin'ny hevitr'Andriamanitra inona ny planin'Andriamanitra momba ny tenako manantena fa ho tanterahan'izay planiny izay fa tsy izany mametraka plan tsy izany mametraka drafitry ny fiainako raha izay dia fanantenana maha-olombelona fotsiny hoe afaka 10 taona dia mba ho izao afaka 10 taona dia mba ho izao afaka izao dia izao fa Andriamanitra dia mampiora ny fanantenantsika amin'ny plany mpamonjeny araka ny teny fikasany sy ny drafitra efa voahoana mialoha ho antsika dikan'izany ho antsika kristiana dia eo izay mety fikasantsika afaka 10 taona ohatr'izao voafetra izay aorian'izay dia aninona indray dia aorian'izay dia aninona indray ho ilay hiran'ny liga izay
fa ny n'Andriamanitra tsy misy hoe aorian'izay dia anina fa efa voalahatra mandrakizay ny mombanao. Dia matokia hoe tena manana an'izany Andriamanitra, manana ny planiny momba antsika tsiraray avy zany Andriamanitra, ary izay ombona antsika moa dia ny tontolo vaovao, olona vaovao ao amin'ny fanjakany tanteraka rahatr'izay. Mandrasa fa ho avy ny Tompo misaotra anao izahay noho ny fotoana nahafahanay niombona tamin'ny fiarahamandinika soratra masina izao marain'izao. Velomay aty anatinay ao anatin'izay mety fahoriana tsy maintsy hiaretana ny fanantenana ny voninahitra mandrakizay, ary indreo ny tontolo manodidina anay. Ianao Tompo no efa mahita ny fiaretan'izy ireo koa. Faoka izay olona efa nandray ny famonjena ahitodika amin'ny tontolo misy anay, mba hanajary azy ireny satria anjara didy nomena ao anay izany. Dia tananay navelanao eto amin'izao tontolo izao izahay hanjaka amin'ny zavaboary, hikarakara sy kolokolo azy ireny. Dia ampianary sy ampahirezo mba hiandraikitra ainy handray andraikitra tandrify anay tsiraray avy, manomboka izay iverinao kely sy bitika indrindra hatramin'ny lehibe indrindra farany tratranay. Petrakay ho ampelantananao indray ny fandaharam-potoananay, mba ho tantanao izay Tompo eo am-panatanterahana andreny, ary ho vavolombeny ny fanantenana sy ny finoana efa nahidinao anatinay. Tonanay aminao ny fahasalamanay sy ny manodidina anay, ny olana mety miantraika aminay ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao, ny olona tsy manan-kialofana raha miditra ny fotoam-pahavaratra, hijery azy ireny manokana ianao Tompo, ampahery ary ampianatra koa ny fiangonana mba hitady izay ahafahana mamonjy ny mpiarabelona. Jesosy Tompo, ny firenenay ankininay ao am-pelantananao, ny vavaka sandratray dia farananay amin'ny ainam-pianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio ny hanina sahaza ao anay, ary mamelany heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.